Te ampaherin'ny tsirairay avy hatrany ahko a zavatra anankiray tena ataoko hoe mila mipetraka tsara ihany koa zao amintsika tsirairay avy a tsika mila manana fanantenana manantenan'izy ianao manantenan'izy ianao ao amin'iza ny fanantenanao fanontaniana mipetraka izay androany ary mety amaly vetivety eo anao fa rehefa mandeha ny teny mety eritreretinao iza tokoa moa le tena antenaiko e nenge tsika miteny hoe jesosy e fa rehefa tena sondena ao anaty ao ay tsy jesosy le izy fa zavatra hafa fa raha tentsika hoe manantenan'izy ianao iza no antenainao iza ny fanantenanao dia galina iny jesosy dia mirafitsika zay fa rehefa jereny jesosy tsara ny ao am-po tena manantenan' jesosy tokoa vetsika so dia manantena olombelona ianao so dia manantena ny asanao ianao so dia manantena ny fianaranao ianao tsy ratsy ny asa tsy ratsy ny fianarana so dia manantena ny vadinao ianao manantena ny zanakao ianao tsy ratsy daholo zany fa afaka mifahira daholo reny rehetrareny tiana tenena hoe mety andiso fanantenana daholo reny azonareo mety tsy tomombana daholo raha izany ny asa nke tampotampoko eo raha pitsy dia mety tsisy ka raha atao amin'ny asa ny fanantenanao dia lasa inona ny filazanao zany diso fanantenana fianarana mety tampotampoko eo dia tapaka dia raha atao amin'ny fianarana fanantenanao dia diso fanantenana ianao raha atao amin'olona ny fanantenanao diso fanantenana ianao raha vola sy any arena ny fanantenanao Jakoba moa dia efa niteny mihitsy hoe nareo manankaren'ireo efa lany ny kakana ny arenanareo aiza misy azay ao amin'ny Jakoba donc resika Jakoba toko 5 ny apôstôly Jakoba no mitory amin'ny hery sy ny fahefana zany ny tena apôstôly zany ary eza ny apôstôly sahala amin'izany amin'izao fotoana sy mitory amin'ny hery sy ny fahefana oatra zany alleloia vakio tsara nge le apôstôly le Jakoba Jakoba toko 5 Jakoba toko 5 andiny ny voalohany ianareo manan-karena mitomany sy midradradradra noho ny fahoriana izay efa manjoa anareo ny arenareo efa simba ary fitafianareo efa lany ny kalalao ny volamena sy ny volafotsinareo dia efa arafesina ary ny arafesiny dia vavolombelona hiampanganareo sady andany nofonareo tahaka ny afo efa namory arena amin'ny andro farany ianareo mahery vaika izany teny zany mahery vaika zany tsy manampitamby zany tsy mitsitsitsy zany ahoana raha zany toritsika rehefa ohatra hoe ry amin'ny Coliseo amintsika na ho amin'ny Palais des Sports dia asaitsika ny manam-pahefana asaitsika ny manam-boninahitra asaitsika ny rehetrarehetra dia hotsika hoe mitomany inareo midradradradrana nareo fa ny arenanareo dia efa arafesina efa simba efa lany ny kalalao ary nareo namory arena amin'ny andro farany tsy ady be samborona ozy pasta fa mivadika ny toriteny tambatambazina fiadanana ho anareo tena tsodrano anareo zay ho ambin'Andriamanitra manokany nareo nefa nareo anaty kolikoly nareo anaty risoriso nareo anaty langa nareo anaty trafika maro isan-karazana fa mitsodrano anareo zay dia aveo zay manaty rakitra
hoe zay manisy valopy hoe zay mitona vola amigony isainay iny rehefa ary anaty hôtely ary mampalahelo fa zany ny zavatra misy tsy mijoro amin'ny fahamarinana ary tsy mandany fahotana fa mamoana ny manjaka ary rehefa mamoana ny manjaka le ferina ny fahotana inona no antenainao volamena sy volafotsy ho levony reny potika reny ny toany devizy mety latsaka be tampoka rapitso ny koro ny borsa mety latsaka itsototongana de ahoana aiza daholo ny aleantsika olona feno fanantenana ve ianao olona velom-panantenana ve ianao ary miorina amin'iza ny fanantenanao mitoetraiza ny fanantenanao fa le fanantenana tena izy ary ny tokony hitoerana tokony hipetrahana de fanantenana araka ny atao amin'ny baiboly inona ny lazain'ny baiboly ato hoe mahantra indrindra moa mazay matadidy sy mahay an'le izy hoe izy mahantra indrindra zay manantena ny Kristy amin'izao fiainana izao ihany de mahatra indrindra izy mianatra baiboly na ataontsika eto de afaka manokatra baiboly zay tsika Korintianina voalohany sa faharoa Korintianina voalohany toko 5:10 andininy 7:10 Korintianina voalohany toko 5:10 andininy 7:10 Korintianina voalohany toko 5:10 andininy 7:10 raha amin'izao fiainana izao ihany Korintianina voalohany toko 5:10 andininy 7:10 raha amin'izao fiainana izao ihany no anantena tsika any Kristy de mahantra indrindra noho ny olona rehetra tsika tena hipaka any am-potsika mihitsy ane zany ho fantatsika mihitsy fa le fanantenana an Jesosy tsy eto tany ihany raha eto ihany ny fanantenanao an Jesosy pertenao fa ny fanantenanao zay no mahatonga an'le teny ao amin'ny ohabolana 7:20 andininy 7:20 tsy diso hoe raha mbola isy koa ny farany de tsy ho foana ny fanantenanao inona io farany io farany fahafatesana ve Jeremia toko 9:20 andininy 1:12 de milaza hoe zaho mahalala hevitra heverako anareo de hevitra atonga fiadanana fa tsy loza mba hanananao fanantenana ny amin'ny farany mba hanananao fanantenana ny amin'ny farany le farany zany de latrany an-danitra misy fa tsy eto mahantra indrindra zavatra tiana zarena amintsika raha eto amin'ity toriteny eto ty amin'ity omany ty tsy ampanantenanao zavatra ny tany zay manjary mamitaka anao zay raha teo ny andana raha pisy fa mahazo volamena be ianao tsy nampiteny anay an'izany Jesosy andana raha pisy fa ianao anisan'ny tenina miliardera eto Antananarivo tsy niteny anay an'izany Jesosy ary tsy afaka hitory an'izany fa tsy niaren'ny tany ny toriana tsy ny zavatra ny tany ny toriana tsy resaka fahombiazana eto tany nasain'i Jesosy nambara tsy zany ny message de zao ny afatra de zao ho potika ty tany ty ho ravy ty ho levony ty aza atao miorina eto ny fanantenanao amen
raha mbola miorina eto ny fanantenanao ovao aikany fa ho diso fanantenana ianao fa ny fanantenanao ataovy miorina ao amin'ilay maharitra mandrakizay Jesosy Kristy. Vakio indray ny Kolosianina toko voalohany 2:7. Kolosianina toko voalohany 2:7. Kolosianina toko voalohany 2:7. Ny amin'ny fanantenana araka ny tenin'Andriamanitra ny resantsika. Babetabe ny mety manazava fanantenana sy miresaka fanantenana. Espérance, fanantenana. Zao ny voasoratra. Izay efa tian'Andriamanitra ho ampahafantarina ny hareny ny voninahitra ity zava-miafina ity any amin'ny jetilisa dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Iza ny fanantenana? Iza ny fanantenana ny voninahitra? Jesosy Kristy. Inona le voninahitra? Galona be tao tany ve? Diplôma be ve? Certificat? Grade maro isan-karazany? Vola aman-karena? Tsy zay le voninahitra. Zay le antsoina hoe voninahitra. Herbe. Voninahitra zay. Mainy zay dia atsipy dorana. Fa le voninahitra, gloire dia Jesosy le ho avy any amin'ny rao lanitra. Amen. Vonina ve ianao raha ho avy any amin'ny rao lanitra izy? Vonina ve ianao hiara-hiakatra aminy any amin'ny rao lanitra? Fa zay ny toriana, zay no ambara, zay no afatra maika ho avy Jesosy. Raha tsy tonga izy tamin'ny septambra 2015, aza kivy, aza malahelo, aza hoe atao anao fanao zao tontolo zao nefa tsy tonga izy tamin'ny 2 septambra. Alléluia. Ary entre parenthèse kely, tsy izy no teny ho avy amin'ny septambra. Fa tsika olombelona ny eritreritra hoe ho avy izy amin'ny septambra. Fa Jesosy tsy tao anatin'izay mihitsy ary Jesosy tsy niteny hoe ho avy amin'ny septambra. Alléluia. Pronostika antsika fotsiny zay. Tsy teny koa dia nisy mpaminany santoka sy mpampianatra santoka sy qualifie an'izany tsika. Fa pronostika ohatran'izay pronostika natao. Jesosy efa vitanao ataonao pronostika zany e. Faniny eo anao. Za aloha dia efa miala. Tsy manao pronostika zany azy. Rehefa tonga izy androany, tonga izy. Raha mbola tsy tonga izy afaka 20 taona tsy kivy. Mbola be da be ny zavatra mahafinaritra be hitako miaraka aminy mandritry ny 20 taona. Amen. Asa kivy ianao izy mbola 20 taona ve Jesosy? Mamery anao izy mandra-pahatongafany. Amen. Fa le Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Zay ny tena zava-dehibe. Raha eto tany ny anantenanao an Jesosy hoe mahazo an'ity, mahazo an'ry, mahazo an'izao, zéro zany. Zay koa anao zany, zéro zany. Satria mety tsy ho azonao mihitsy io. Mety tsy hipotra mihitsy io. Mety tsy hilamina mihitsy io. Fa ny tena hilamina ary tsy maintsy hipotra, Jesosy eny amin'ny rao lanitra. Ary rehefa Jesosy eny amin'ny rao lanitra ho avy, tsy maintsy karakaraina ianao mandra-pahatonga an'izay, ary zay mahasoa anao no ataony. Alléluia. Mahireza. Mahireza. Fa zay mahasoa anao no ataony. Minoa azy, miantehera aminy, miankina aminy. Fa raha mbola isy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Alléluia. Ahoana ozy Abakoka, na dia mandiso fanantenana ary ny oliva. Mandiso fanantenana ny oliva. Tsisy menaka zany, tsisy manimanitra zany, tsisy zavatra tsara zany. Dia hotomany dia hitoloko dia hiondrika. Ahoana ozy Abakoka? Izaho dia mbola hifaly amin'izy. Amin'ny Jehova. Ahoana raisitsika indray izay teny zay? Abakoka toko 7. Hita misy any Abakoka. Tokony efa hita amin'izay kosa misy Abakoka zany. Hafa ny taloha tsy nahay Baiboly. Alolo kely ny Matio.
Abakoka toko fahatelo andiny fa 7 toko fa 7 zavady. Ok, fantoka tsara tsika ao amin'ny fahafenon'ny fanahy, ao amin'ny fitariny fanahy, fa mbola manadio anao ny teny zao, mbola manadio anao ny teny. Abakoka toko fahatelo andiny fa 7 mahita daholo e. Fa na dia tsy mamotsina aza ny aviavy ary tsy misy voniny voaloboka, na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hohanina ny saha, na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny vala ary tsy misy omby ao ampahitra. Be da be zany fahavoazana zany. Nefa izao dia mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany, sy ravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena. Aleloia. Fifaliana ambony ny fifaliana zany, fanantenana ambony ny fanantenana zany. Aleloia. Mahereza, mahereza. Fa zay ny Abakoka hoe na dia tsy mamosina aza ny aviavy, tsisy vony voalobo, mahadiso fanantenana ny oliva, tsy mahavokatra hohanina ny saha, na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny vala, tsy misy omby ao ampahatra. Dia afaka tohizanao io amin'ny anao. Na dia tsy mety mahita asa foana aza, na dia ohatra mbola mararirary foana aza ny kibo, na dia ohatra mbola tsy mety ara ny asa, na dia tsy mbola misy vady ara, na dia mbola tsisy zanaka aza. Tohizo e, tohizo. Fa farano ary amin'ilay farany hoe nefa zaho dia mbola hifaly, hiravoravo amin'ny Jehovah, satria ny asy sy fanantenana eto tany ihany. Haleloia. Fa fanantenana aiza hatrany amin'ny farany. Haleloia. Tsy fandeha mety-tsainy zany, fa rehefa mitraka ohatr'izay ny lohanao, mitraka ohatr'izay ny fonao, tsy dia hoe andiso fanantenana foana akory ny oliva. Haleloia. Mbola hifaly sy ravoravo amin'ny Jehovah. Zay le fahamarinana mila fantatry ny kristianina, zay le fahamarinana mila iainana ao amin'ny Jesosy le fifaliana, ao amin'ny Jesosy le fanantenana. Fa manana zavatra tsara ho anao izy. Lazaiko anao lazaiko anao, lazain'ny ten'Andriamanitra fa ianao zay manana an Jesosy ary nino an Jesosy, ianao ny tena mahery indrindra, ianao ny tena tsara indrindra, ianao ny tena manjaka. Aleloia. Vakio ny Tesalonianina voalohany toko faha-4. Andininy fahatelo ambin'ny folo. Tesalonianina voalohany toko faha-4 andininy fahatelo ambin'ny folo. Tesalonianina voalohany toko faha-4 andininy fahatelo ambin'ny folo. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay mody mandry, mba tsy hahalelovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Iza malahelo izay tsy manana fanantenana. Tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay mody mandry, mba tsy hahalelovana tahaka n'izay tsy manana fanantenana. Rehefa amin'ny Jesosy velona mandrakizay. Rehefa amin'ny Jesosy hiara hiakatra aminy eny amin'ny ran'olon'anitra, ary zay no mahatonga anao feno fifaliana, satria mba tsy hahalelovana zay tsy manana an Jesosy angeny tena malahelo e. Mody miteny io zay faly, fa lazaiko anao fa ao anatiny ao izy malahelo. Azonareo zany? Ao anatiny ao izy malahelo. Na inona nanana eo, na inona nanana eo, na inona tsy mahaory azy, malahelo izy. Fa rehefa manana an Jesosy izy ao anatiny, Jesosy ny fifaliana, Jesosy ny fanantenana.
atao miorona amin'izany misy ny fonao hoe manatena miandrandra an' Jesosy. Fa rehefa mandrak'izay no antenainao, ny atao tany tsisy dikany aminao. Mora kokoa ny miatrika ny fiainana atao tany rehefa vita antoka ny any mandrak'izay. Amen. Rehefa vita antoka hoe voasoratra any an-danitra ny anaranao, ary raisin'i Jesosy ianao rehefa ho avy eny amin'irao ny lanitra izy, lamina ny atao tany, lamina ny atao tany. Na be aza ny ady, na be aza ny fahoriana, Tompo manafaka anao. Haleloia. Fitomanina toko fahatelo. Fitomanina toko fahatelo, andininy faha-5 amby roapolo. Fitomanina toko fahatelo, andininy faha-5 amby roapolo. Zao ny voasoratra. Tsara Jehova amin'izay manantena azy, dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandry ny famonjeny Jehova amin'ny fahanginana. Tsara amin'ny olona ny mitondra zioka raha mbola tanora izy. Andininy faha-1 amby telopolo. Fa tsy hanary mandrak'izay ny tompo. Eny, fa na dia mampahory azy izy, dia mbola hiantra ihany araka ny habeny ny famindrapony, fa tsy sitrany ny mampahory na mba hampalahelo ny zanak'olombelona. Haleloia. Fantaro ny fahamarinan'i Jesosy. Za ray, za manan-janaka, io zanako ireo tiako, ary rehefa tiako ireo zavatra tsara foana ny eritreretiko an'ireo. Ho anao zay ray mpianakaviana sy ray mpianakaviana tokoa, mino afasala amin'izay. Ko maika fa io rainao any an-danitra io. Ianao na dia rasy aza ozy izy, mahay manome zavatsoa ho an'ny zanakareo. Tsy maika fa ny rainy an-danitra no hanome fanamasina. Io fanamasina io manome fanantenana. Haleloia. Tena tiana apetraka amintsika tsirairay avy zany. Hoe Andriamanitra tsy manary, Andriamanitra tsy mandao mandrakariva. Ao tsara ve tsika? Ho velo ny fanantenantsika, ary tsy fanantenana pokatiny atsika rehefa amin'i Jesosy. Amen. Satria Jesosy tsy tahaka ny mpanao politika. Jesosy tsy tahaka ny olombelona, tsy tahaka an'izay mampanantena zavatra tsisy aminao. Fa Jesosy rehefa miteny dia efainy. Haleloia. Mino zany va ianao? Mino zany va ianao? Mahereza ho amin'i Jesosy. Fa tsara ozy izy ny miandry an'izy. Tsara miandry an'izy ah? Tsy hoe tsara miandry amin'ny pastera. Tandremo. Be da be miandry amin'ny pastera. Be da be ny manenjika lehilahin'Andriamanitra. Be da be no misampy mijery olona. Any amin'iny olona iny ny fahefana, any amin'iny ny hery, any amin'iny ny azona hery. Fanompo-tsampy zany. Fanompo-tsampy zany. Ianao eto tsy ampianarina entehatra manolona mihitsy. Haleloia. Mandray anao eto mety mandray anao indray indroa. Fa raha handray anao intelo inefatra indimy amin'ny zavatra anankiray, lasa efa psikology indray zay raha izay. Lasa efa terapeute, efa lasa dokotera mampame fanafody anao indray zay. Fa zay tsy dokotera sy psikology. Fa omenanao ny fahamarinana, raisinao amin'ny anaran'i Jesosy zany, manovanao. Ho fotoana eonantsika avy eo fijoroanao vavolombelona. Fa tsy tantaranao alahelo intsony takadina. Amen. Haleloia. Mahery ao amin'i Jesosy. Zao te zao dia efa fampahirezana. Tonga dia raiso ilay fampahirezana zao, fa rehefa mirava eto tsisy fampahirezana tsoa. Haleloia. Efa vita eto ilay fampahirezana. Amen. Efa mirava eto tonga dia lasa. Sao dia anao mbola mieritreritra tsy henonao misy ilay toriteny fa am'raika amby folo sasany amy eona amin'ny pastera. Jesosy efa eto iona aminao. Haleloia. Jesosy efa eto hiteny aminao. Efa izy manambara ny fahamarinana aminao, maherezy ianao. Inona tsoa no lazaiko anao rehefa mirava. Haleloia. Fa ianao mbola teny resaka kely rehefa mirava, moka amin'ny resaka kely rehefa
mba aheritsika ry havana malala rehefa mba miantso amin'ny telefona mba SMS efa zavatra fijoroana vavolombelona nisy rana vavy zay a soranan Jesosy mihitsy fikasiany azy mataloha izy io rehefa miona dia mavesabesatra izy a mavesabesatra izy bebe olana be zao fa rehefa fatany amin'izay ny fahamarinana tsy miantsony ao izy resaka olana sy mavesatra fa mba hijoro vavolombelona amin'izay halleloia zany ny tsara halleloia zany ny tsara hijoro vavolombelona amin'izay a anambarana nataon'i Jesosy amin'izay a anambarana zavatra nataon'i Jesosy a Salamo 2:7 nahoana mitanondrika atao anatiko ianao ry fanahiko nahoana no mitanondrika ianao nahoana mitoloka ianao manatenan'Andriamanitra ianao fa nitavany ny famonjenanao azonao ve zany nitavaniza ny famonjenanao tavaniza miafina daholo zay zany so dia nitavany pastera ny famonjena nitavany lehilahin'Andriamanitra tavany mpanompon'Andriamanitra zany ny zavatra misy eto Madagasikara tsy araka amin'ny mpanompon'Andriamanitra iny mihitsy mifaropaka misy ray maletiny fa aizy Jesosy ataonao aizy Jesosy faropaka misy mirapaka efa mifaropaka eo aminy eo toriteny efa tahaka n'inona mbola iny faropaka ho any amin'ny lehilahin'Andriamanitra indray sokafana ny varavarana za hanao soferany za handray ny kirarony za hitondra maletiny fa manompo sampy eke ianao raha zany no ataonao manompo sampy zany misy eto Madagasikara satria nahoana tia tena satria mitady tompony mitady intérêt rehefa miaraka amin'ny lehilahin'Andriamanitra io ako azo fitahina mivany problème mivany olako dia ho ampaka ny lehilahin'Andriamanitra amin'izay nareo koa no mitady zay io le izy matoa le pastera manao ny ataony misy client be da be ao feno client te hilamindamina te hitsotsotro tsy hitafa ahoana amin'i Jesosy misy le olona fa nitava ny pastera ny famonjena azy fa androany tena atoro aminao misy hoe io Jesosy lasa matoky hafa i Jesosy hihazo nanao azosika ve zany zay nge mahatonga tsy anaovana contrôle eto amin'ity amboba ao ty tonga ianao tsara tsy tonga ianao matoky an Jesosy zay fa Jesosy mihazo nanao any amin'izay misy ianao any Jesosy mihazo nanao hatramin'ny farany rehefa ao aminy ianao hoe tsy matahotra mihitsy zay na misy olona renimbolana sy tonga teto rehefa inoko fa ao amin'i Jesosy izy ao amin'i Jesosy izy any amin'izay alehany any fa tsy tonga ato dia efa tsy niamina ianao tsy atsony efa very ianao misy matsy manao zany tsy hitany am-piangonana ianao dia verony ianao zay very ianao fa tsy hita atsonika nga ato famonjena tsy ato ambobonga ny famonjena tsy ato amin'ity trano ty ny famonjena manompo masoko mitendrim-bohatra ozy Davida avy aiza ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany halleloia mba atsipazo amin'izay mibeki anao rehetrarehetra atsipazo mibeki hiankina amin'olona foana hiantehatra amin'olona foana misy olona foana tokisanao hoe vavaka ho anazy ao ranona any tsara vavaka ho anao le olona fa ianao ny tonga dia mivavaha halleloia ianao ny tonga dia mivavaha mba amin'ny lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe ao amin'i Jesosy amin'izay amen zay ny tena tanjony lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe ao amin'i Jesosy fa misy efa hoe 20 taona ao amin'i Jesosy converti mbola ronono ihany no mena azy mbola tantanana foana mbola mitondra beki foana ilazaiko teo hoe rehefa mitaingina bisikileta mbola tsy mandeha tsy afaka mandeha amin'le bisikileta kodiarana anankiroa fa le ty arina mbola asiana le anankiroa nefa olon-dehibe 20 taona ahoana raha masonao tsika maha-olombelona misy olona hitanao hoe ry amboba ao ery mitaingina bisikileta lehilahy lehibe dia mbola misy le tsy mampianjery reny ihany le bisikileta tsy gaanao ahoana efa dia mba iza koa arany ray aman-dreny tsy nampianatra nitaingina azy bisikileta dia mbe ianao fa ohatr'izay ny ara-panahy raha tokony efa hampianatra ianao raha tokony efa hizaran'i Jesosy ianao mbola miana ronono foana ianao olon-dehibe mbola ampisotroana ronono nefa efa tokony ho vetikanina efa tokony ho taolana zay voalazany amin'ny Hebreo hoe raha ianareo zay efa tokony ho mpampianatra dia tsy afaka homeko nareo satria mbola zaza ihany nareo ka ataon'ny mpanompon'Andriamanitra zaza foana tsikako 20 taona ianao tao amin'ny fiangonana nisy ianao tao mbola tsy nitory tena ianao na fiefakadiny ara tsy vitanao
roapolo taona ianao tao mivavaka ary mbola soratanao amin'ny taratasy. Roapolo taona ianao tao mbola tsy fantatrao ihany hoe ianao nge raha mandeha eny an-dalana dia afavavaka amin'ny resaka amin'i Jesosy. Tsy fantatrao hoe tempolo ny fanamasina ianao. Roapolo taona ianao mbola miera sokafaka ventsena korapitsy paster. Fa ngahy paster astrologue. Ahoana andeha voyage any a Diego zay rapitso afaka mandeha ve? Fa zany iza no antaninao an'izany, Jesosy antanina. Halleluja. Aza omena plasin'olo kafa amin'ny plasin'i Jesosy. Amen. Fa be da be ny manome plasy ny olo tsy eo intsony Jesosy. Tsy eo intsony Jesosy. Fa lasa marabo, lasa pimasy, lasa astrologue, le paster antanina daholo zay atao. Nama antaninao koa avy eo inona ny akanjo anaovako rapitsy paster. Aza solonao Jesosy, aza solonao fanamasina. Ny fanamasina ao anatinao, tarikanao amin'ny marina rehetra, ary tsika rehetra rehetra eto apetraka amintsika zany. Mba ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe ao amin'ny Jesosy. Maleo tena ao amin'ny Jesosy, tsy miavonavona akory ny dikan'izay, na mieboebo sy mirehare tsy mila olona, fa mila mifanampy sy mifanohana ambavaka daholo tsika. Amen. Halleluja. Halleluja. Manantena an Jesosy ianao. Manantena an Jesosy ianao. Manantena an Jesosy ianao. Faraparany amaranako azy dia zao. Tantaran'i Abrahama. I Abrahama zany naniry lahy, naniry zaza, tsy nentina azo. Efa maroapolo taonany. Fa izao, rehefa Andriamanitra no niteny taminy, dia na dia efa tsy nanantena intsony ara ny hafa manodidina, izy mbola nanantena. Satria Andriamanitra no niteny. Ary rehefa nanantena izy dia natanjahany ny finoana. Ary rehefa nitoetra tao amin'ny finoana izy dia nosain'Andriamanitra ho fahamarinana zany. Rehefa Jesosy miteny zavatra anankiray aminao, azonao antoka mihitsy hoe Jesosy no miteny, na hoela na ho tsy maintsy tonga iny fa aza matahotra. Raha mitarehetra ozy izy andraso ihany. Rehefa tsy tonga moa dia tonga eny amin'ny raolanitra Jesosy dia tanterako amin'ny Jesosy eny zavatra rehetra. Vakio kely eny Romanina 4:4. Andiny fa 12. Andiny fa 12. Koa finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana. Ato ny teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra. Tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany, fa ho an'izay amin'ny finoana. Ny finoany Abrahama koa dia ilay razantsika rehetra. Araka ny voasoratra hoe nataoko ho rain'ny firenena maro ianao. Teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny misy. Zany ny fahefan'Andriamanitra. Mamelona ny maty, miantso ny tsy misy toy ny misy. Andiny fa 12. Ary na dia efa tsy nisy nanantena aza. Ary na dia efa tsy nisy nanantenana aza, dia nanantena ihany izy kanino. Mba ho rain'ny firenena maro araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy, dia nihevitra ny tenany izay efa ohatrin'ny maty, fa efa tokony ho 100 taona izy, sy ny fahafatesan'ny kibony Sara, ary tsy nianahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy, fa nampahereziny ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Halleluja. Nananteny Abrahama ary natanjahany finoana. Miaraka zany io finoana sy fanantenana io. Zavatra misy jeren'ny masonao indray tena tsy mandeha amin'izay laoniny mihitsy. Fa fijery ny finoana ambady io zavatra tsy mandeha amin'izay laoniny io, ny tompo mbola miasa. Azontsika ve zany? Ao ambadiky ny zavatra tsy mandeha amin'izay laoniny izay jeren'ny masonao, ao amin'ny tompo mbola misy mandeha amin'izay laoniny. Amen. Satria nahoana?
tsisy hevitra tsony Abrahama. I Abrahama zany efa maty, tsy mahay manaranaka intsony amin'ny maha olombelona satria 100 taona. I Sara sahala amin'izay koa satria efa antitra. Ahoana mbola iterahandreo indray? Raha masony olona, fijerin'ny olona anao dia ozy ny olona tsisy hevitra tsony amin'iny. Zay fijerin'ny olona. Fa aza fijerin'ny olona eritreretina fa fijerin'i Jesosy. Amen. Jesosy mahay mamorona ny tsy misy ho misy. Mahay manangana ny maty. Zany Jesosy zany inonao. Ary hoy izy hoe natanjahany finoany Abrahama ary tsy nianana, tsy nisy doty tao fa natoky izy hatramin'ny farany. Ary rehefa natoky izy tonga ny zanany. Raha fizika, raha ny médecine, dia ozy ny médecine hoe tsy miteraka tsony Abrahama. Zay ny condamnation amin'ny médecine. Azonao zay fa ambonin'ny médecine mbola misy ilay anarana hoe Jesosy Kristy. Ambonin'ny médecine mbola misy anarana hoe Jesosy Kristy ary nampiteraka ny Abrahama sy Sara nazony anisaka. Alléluia. Marary inona mahazo anao eto ambonin'izay retinao io ny anarana ambony noho ny anarana rehetra ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ianao zay milaza tsy manan-janaka, Jesosy efa ame zanaka ao anao satria sitrapony zany. Amen. Inonao ve zany? Sa hozy ianao ohatra ny Sara hoe saizako ny atateraka zany. Fa raha inonao zany tonga avy aminao araka izay inonao sy ny maro samy hafa rehetra. Halleluia. Halleluia. Mahery ao amin'ny Jesosy. Mahery ao amin'ny Tompo. Fa fanantenana velona miaraka amin'ny Jesosy. Amarantsika azy Petera voalohany toko voalohany. Misy teny vitsivitsy maromaro ao amin'ny resaka fanantenana. Petera voalohany toko voalohany andininy 7. Petera voalohany toko voalohany andininy 7 dia zao ny voasoratra. Isaorana ny Andriamanitra arainy Jesosy Kristy tompontsika izay niteraka antsika indray araky ny haben'ny famindrapony ho amin'ny fanantenana velona. Halleluia. Ianao rehefa ao amin'ny Jesosy dia manana fanantenana velona. Isaorana ny Andriamantsika arainy Jesosy Kristy tompontsika izay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famindrapony ho amin'ny fanantenana velona. Tamin'ny tsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy mety tsy misy loto, tsy mety levona voatahiry any an-danitra ho anareo. Izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonona seho any am-parany. Halleluia. Fanantenana velona ny eo amin'ny Jesosy. Fanantenana velona ny eo amin'ny Jesosy. Ary ny fanantenanao mba iorina ao amin'Andriamanitra fa tsy iorina amin'ny teninanao. Iorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Azontsika ve zany teny zany? Raisitsika farany eo amin'ny andininy 2:20. Petera voalohany toko voalohany andininy 2:20. Izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany dia ilay nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy mba iorenany ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'izy amin'Andriamanitra. Noho ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty mahatonga ny finoanao iorina, ny fanantenanao iorina amin'Andriamanitra. Alléluia. Dia hoy Paul mahasiny fiangonana atao amin'ny Romanina hoe mifalia amin'iny? Mifalia amin'ny? Mifalia amin'ny fanantenana. Mifalia amin'ny fanantenana. Zay ny tena zava-dehibe. Tsy ao anaty akivity, tsy ao anaty tahotra, fa tena feno fanantenana. Farany tena farany Romanina toko 5:10. Andininy 7:10. Tiany tenin'ny Tompo ho anao
amin'izao an'io izao fean'izay rehetrarehetra izay. Romanina 5:10 ary Andriamanitra ny fanantenana ny ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ninona? Noho ny herin'ny fanamasina. Noho ny herin'ny fanamasina. Fean'ilay rehetrarehetra teo zay. Amin'ny vokatra ilay fanamasina ihany koa ny fanantenana. Halleluja. Halleluja. Zava-dehibe ty tenin'Andriamanitra ty. Mba hampisy fanantenana anao, mba hampisy finoana anao, dia mila mamaky an'ity teny ity ianao. Mila mivoky an'ity isan'andro ianao. Fa raha voadinonao ty taraiky eo indray ilay fanantenana. Raha vao mety tsisy ilay fanantenana, mepokaty ilay fanantenana, mety tsy ao ilay finoana, ivereno indray ty baiboly ty. Ivereno indray ny tenin'Andriamanitra, meteza ho fenoan'ny fanamasina. Amen. Amen. Tao hivavakantsika. Ray malalo misaotra ny amin'ny fitiavanao. Fa ianao tokoa no mpiandry tsara, ary mpiandry tsara manome ny hanina ho an'ny ondronao amin'ny fotoanany. Misaotranao ny amin'ny teny rehetra nomenao anay androany. Fa ianao tokoa ilay mpiandry tsara mamelombelona anay, mamoky ny fanahinay. Misaotra ny amin'izany teny rehetra zany, mba ho maro ny fo tanolonaka andairan'izany teny zany Jesosy, ary hitombo zany teny zany, amo zany teny zany. Ka ny tsirairay avy eto tena velom-panantenana ao aminao, ahery ao aminao, ho feno ny fanahy ao aminao, andresy nofo ho amin'ny fahamasinana. Rehefa ho avy eny aminao lanitra Jesosy ianao dia hiara-hiakatra aminao ny tsirairay avy. Ho tehirizinao ny teny Jesosy tsy ho tsaingohan'ny fodina voagejany tsilo, ary mba hody amin'ny fanantenana ny tsirairay avy, hody amin'ny fifaliana sy amin'ny hery ao aminao, dia ao aminao irery ihany. Halleluja. Ny anaranao Jesosy. Amen.